nahazo fanampiana teo misehatry ny fahasalamana ny mponina sahirana vetsy akoron-drano atsinanana vokatry ny ezaky ny akany fitahiana sy ny fiara-miasany ty farany tamin'ny fikambanana iray antsoina hoe CRM any Frantsa no nahafahan'izy ireo nanatanteraka izao asa sosialy izao. Ankizy sy olon-dehibe miisa 450 ny mahazo anjara amin'ny fizaham-pahasalamana maimaim-poana izay vokatry ny fiara-miasany akany fitahiana sy ny fikambanana avy any ivelan'ny CRM. Manana mpitsabo manokana ity fikambanana avy any ivelany ity izay tonga hanampin'ny malagasy indrindra eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Isany atongavan'ny CRM anankiray voalohany eto moa zany izao dia ankoatry ny fijerena ny olana izay atsihany akany fitahiana ankehitriny dia fandraisana tanana avy hatrany ihany koa moa zany momba resaka fizaham-pahasalaman'ny ankizy sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny akany fitahiana. Dia nomena tombontsoa manokana moa zany ireo ray aman-dreny sy mpianatra mahana olana amina resaka maso ankoatry ny fitsaboana ara-pahasalamana zany dia nomena tombontsoa manokana zareo amin'ny resaka hoe momba resaka maso zay dia misy koa ny fizarana solomaso zany surtout zany lunette de vue andreo ray aman-dreny sahirana sy amin'ny famakina teny sy ohatran'izany zany. Dia ny ankoatran'izay koa dia misy ny fiara-miasan'ny akany fitahiana sy ny CRM moa zany amin'ny fanatsarana ny ferman'ny akany fitahiana ny Nosy-Zato zany mba hanatsarana ny asan'ny akany fitahiana zany. Dia raha antsika mahalala moa zany izay olana tsehan'ny centre moa dia anisan'ny miezaka miara mamaly. Nahafapo ireo ray aman-dreny tokoa ny ezaka izay ataon'ny akany fitahiana ho azy ireo indrindra fa ny fikarakarana ny lafiny ara-pahasalamana. Raha misy ohatran'ity. Hoanao zao ina no mijerena tamin'ilay androany? Ilay maso misy ohatrany tena ny maka ny asa tonga taxi taloha dia voan'ilay bombabomba sy karazany tonga ohatran'ny lala tena ohatran'ny metro io izy tonga taxi ankoatry ny fanampiana ara-pahasalamana moa dia hanampy ny akany fitahiana amin'ny fitadiavana toerana ho azy ireo ihany koa ny fikambanana CRM ka amin'ny alalan'ny fanentanana ny mponina ny hitondra ny voatsirambon'ny tanana ho an'ireo ankizy no anatevenan'ny fikambanana CRM izany fanampiana izany. Ny page sosialy ihany koa toko lasitako vavy no amarana antsika ary anakatonantsika ihany koa ny fampahalalam-baovao amin'ity androandroany ity fisaorana no tolotraonao nanaraka izany hatramin'ny farany mifamehy fotoana eto indray tsika ao amin'ny rapitsy felo marito.